tsy manadiny ny fankalazana ny andron'ny sekoly ry zareo avy eo anivon'ny UFSM mandravoango tao ny fanokafana izany ary dia nisantaran'izy ireo tamin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Anisan'ireo sekoly izay nankalaza ny andron'ny sekoly ny IEFSM nanomboka androany ka hetsika ara-panatanjahantena samihafa no nentina nanamarina izany andro izany. Tena amin'ny journée des écoles izay ara officiel dia ho anay telo volana faharoa dia natao amin'ny lafiny fanatanjahantena. Izany hoe telo volana voalohany eo amin'ny lafiny ara-panahy, telo volana faharoa izany dia hetsika ara-panatanjahantena ary mbola ho avy ny telo volana fahatelo dia momba ny resaka kulturaly. Raha ny tena marina dia fotoana iray ahafahan'ny mpianatra maneho ny talenta satria araka ny fiteny hoe izay tsy mahay fatram-bary dia mety mahay sobika. Dia izany no mahatonga ny hoe foazo ny talentan'ny mpianatra toy raha ny tena izy atio dia ny fanabeazana dia tsy voafetra ny rindrina efatra ka ho anay izany dia misokatra ny ampianarina ny mpianatra hisokatra, ampianarina ny mpianatra hifandray dia na hifampikasoka fa tsy hoe vao mihaona dia hiady akory. Nahavelom-boly ireo ankizy tokoa ny andro androany indrindra ho an'ireo mpianatra manomboka ny 6e hatramin'ireo mpianatra nala ny fanadinana BEPC. Tsara be ilay izy satria tena mahafinaritra satria madidi be daholo ny ankizy dia misy hama dia misaritra be be misy dia manao vola, manao majiji, manao batsako, majy Beneti. Voyage plutôt thérapeutique de sport, raha ampitso moa no anjaran'ireo mpianatra efa lehibe manomboka ny kilasy seconde hatramin'ny kilasy famaranana ka hisy ny boom sy ny fanatanjahantena izay ho tanterahan'ireo mpianatra. Ny volana martsa ihany koa dia mikarakara sortie nature ny sekoly ahafahan'ireo mpianatra mifandray amin'ny tontolo manodidina azy.